teniko a ry vahoaka malagasy isika rehetra ato amin'nytiako Madagasikara dia noho ny fitahian'Andriamanitra dia samy mbola velonaina isika ary afaka andihy zao taona vaovao 424 zao. Aoka ho atolontsika azy ny dera ny laza ary ny voninahitra satria izy no miahy antsika, izy no mitantana antsika, izy no manome hery antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahafahantsika tsara mahalala zany hoe fahendreny zany satria izay matahotra an'Andriamanitra no voalom-pahendrena ka angatantsika azy mba homeny mandrakariva antsika zany fahatsiarovana ny tena tokony atahorana azy zany. Tsy matahotra sanatria avy hoe matahotra dia andositra na hiafina na tsy teny fa matahotra sao dia mivily lalana isika. Faly tokoa sy ireo fianakaviako miaraba amin'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa nytiako Madagasikara amin'izao voalohan'ny taona 424 zao engany e ka ho taona vanina taona sahaza izay asoantsika ary indrindraindrindra ho taona hitondra fahasalamana ao antsika ty taona ity. Engany e ka taona hitondra fanantenana sy ame hery antsika indray eo amin'ny tolona izay ataontsika satria mbola tsy vita ny tolona ataontsika. Mirary koa aho raha mirary mba hitondra fahasalamana sy fahasahina ho antsika rehetra izay mpitolona ato anatin'ny tiako Madagasikara. Misaotra anareo makasitraka indrindra ianareo avy any lavitra manotona anay Menakavy ka dia tonga mifampiarahaba ary manaja sy makatoa mandrakariva ilay fomba malagasy dia ny fanajana ny ray aman-dreny fa tonga ny tonotona.